ova olana maharitra mikery any atsimo ny fanjakana ankehitriny dia manatanteraka tetikasa antsoina hoe titre vert mba hamerenana indray ireo tokantrano marefo ara-pivelomana amina fari-piainana mifanaraka amin'ny tokony ho izy ka mba hahafahan'izy ireo mamokatra ny filany ara-tsakafo mandritry ny taona. Ny tetikasa dia ho tanteraina any amin'ny distrika Anamboasary Atsimo, commune Ifotaka, izay toerana nahitana ireo tokantrano tena marefo. Velara-tany mirefy 900 hektara izay tany-panjakana no anatanterahana ny asa. Tany izay feno raketa sy plantes envahissantes maro samihafa talohan'izao nanajary ny fanjakana azy izao. Ary ao anatin'ny tetikasa io, ny tokantrano marefo iray dia omeny fanjakana tany mirefy 1000 mètres carrés, trano mirefy 6x4 mètres vita amin'ny briques compressées, trano nosy sy tranon'akoho, fitaovana fanondrahana volo amin'ny alalan'ny système goutte à goutte izay tena mitsitsirano tokoa, osy miisa 520 sy ireny akoho miisa 420, fiofanana momba ny teknika fambolena sy fiompiana, ary isy ihany koa forage lehibe izay apetraka iraisana tokantrano maromaro. Ankehitriny, ho an'ny andiany voalohany amin'ny tetikasa dia efa notanteraina ny fanadiovana ny tany izay nataony araka tamin'ireo fokon'olona ny atoerana. Vita ihany koa ny fanomanana ny toerana amin'ny fambolena na ny labour izany. Ny fiofanana ho ana fianakaviana 20 izay sitraka voalohany an'io tetikasa io. Eo andalam-panamboarana kosa ny trano fonenana sy ny trano fiompiana maro samihafa. Misaotra amiko satria tane izahay zany le velom-pisaorana aloha zany satria midodododonareo reto. Ino moa tsy taberaka etatona dia nareo ato. Fa ino mifidy jerefa areo ty saigna izahay ambany ty mahatonga anareo mandeha ato. Matonareo nampianaretirey mandreny areo agnaty posao. Matonareo mijerenay ambany vohitsy ato koa mba mety zaraky tambany volo dia ka amaay izahay fokotany an'izay mahavelo dia loneky ho tanteraky soamantsara ty zavatra ataontsika nato. Tsy eto moatoa. Tanjon'ny fanjakana ny hamongotra ny kere any atsimo ary fanamby nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany koa ny fahavitan-tena ara-tsakafo.